Ny fikambanana Boko Sans Action dia mivelatra amin'ny fiarah-miasa amin'ireo fikambanana namana toy ny AFF, ny TMAS sy ireo maro samihafa tsy voatanisa. Ka dia aminay zany dia zava-dehibe ny fifanomezan-tanana, firaisan-kina ho antoky ny fiombonana sy ny fihavanana eto anivon'ny fokontany volandray. Ka dia tsy hainy tsy saotra ny fitondram-panjakana izay solotenan'ny fokontany, eo ihany koa ny solotenan'ny solombavam-bahoaka ary ihany koa dia ny commune urbaine d'Antananarivo. Ka dia akasitrahana an'izy ireo ny amin'ny fanomezana lalana malalaka ny amin'ny fanaovana izao hetsika izao, satria dia hetsika natao hamalifaliana ny zanaky ny ambany tanàna, hetsika natao hifampizarana izay kely ananana. Ka dia aminay zany dia zava-dehibe ny fanomezana vahana, fanomezana alalana misitraka ny hetsika sahala amin'izao. Ka dia isaorana be dia be ireo izay malala tanana tamin'izao hetsika izao, indrindrindrindra fa ny solombavam-bahoaka ny 4e arrondissement Rafidy Manana Désiré, teo ihany koa i Madame Arlala Ramanantsoa izay mamela malalaka amin'ny fanaovana ny hetsika sy ny maro samihafa. Ka dia misaotra indrindra tompo fa dia manaova fety sambatra daholo tsika malagasy rehetra.